radio manolotra hoanao fonja sa fahafatesana. Tantara ny soratan'ny Benjamin totosainy tsiky fiononana Fifi Laina Raindomanana Lofo Christophe Bermanana zo amin'ny rina no manome aina ny tantara mandray feo sy mandritra ara-teknika mamiasina. Ela peko bary zany rehefa kady avana mbola totonga ihany sady mbola nanao demandy any amin'ilay orinasa mpanondrana vokatra. Iny kosenika tena lasa nahidy nahitsy any bary zany. Isorana an'Andriamanitra aloha fa nody vetiny raha natsakainy e. Ory bary no tia mampitanondrika azy sady ohatry mitomany zany. Fa ahoana ary bary fa misy inona? Ndao aloha hiditra ao an-trano e. Fa ahoana e? Marary nga ianao ha? Avy nandevina ny tany an-tanàna io. Bary aza manao sangratsy eo. Nisy nandeha an-trano izy. Raha kolazany dadato dia nisy nandefa fonka tao an-trano. Tsy nahatsiaro tena teo am-pandriana izy ary nasian'le jiola ondana teo amin'ny lohany dia mitsindriny. Tsy avy ny ainy ny vokatra izany dia tapitra ny ainy. Mangana be daholo ny vatany rehetra. Lozy izany marina. Iza kory bary ny jiola tsy valaharana anao an'izany a? Tena tsy misy fo mitempotsofa efa fo vato mihitsy. Fa maninona nefa raha mba ny tena anao dia miaraka anakantsika e. Feno loatra ny foko rova. Sady tsy te hanahirana anao taitra loatra koa ka tsy nahavita ny eritreritra zavatra hafa intsony. Azafady rova. Mahereza bary a. Aza malahelo fa mbola eto ifanohana aminao foana. Arono a? Ary fa aizy be na ny anao rery no avy tany? Tsy hitako intsony izay nalehany. Nazao fahafatesan'ny in'izao aza anie ka tsy fantany akory e. Dia ahoana izany ny fomba atao ahitana ny jiola namoniny reninao? Mbola miandry aloha. Androany atoandro no antsoina inspekteur Ranja anaovany fanadihadiana. Ianao ary ve taty dia ahoana moa ny any adiadiany anao? Tsy haiko aloha e. Izy polisy ve tsy anana amin'ny fijeriny? Fangamo efa misirika lalàna ny marina no mampiantsady ry zareo? Tamin'ny fotoana nidirana inspekteur Ranja tany dia nijereny no manodidina ny trano. Ny toerana nisy ny razana. Ary dia tamin'izay no nahitany tavoahangy kely misy fampatoriana. Asiana afo kely mantso izy ity dia miteraka setroka ary iny no mahatonga ny olona tory tsy maintsy avy teny. Ary tao an-trano misy ny razana dia nahitany inspekteur Ranja zavatra raika tsy mbola nolazainy tamiko hoe ino no zavatra io. Azo ny antoka mantsy fa an'ilay jiola namono an'iny tena zavatra tsy fahita firy ilay izy hoy izy. Ary laza mihitsy azy inspekteur fa olona tena zatra sera maloto no manana azy. Efa hirika lalàna marina io izy ary tsy ho ela dia ho fantatra izany. Misy mpivarotra entana avy any ivelany izay mantsy nanontanian'ireo olona petsena ao aminy. Dia ahoana? Nanonona anarana ve izy? Tsy mbola nanonona izy fa hoe hijery listry ny client hony aloha dia omen'ny polisy daholo. Ary miainga avy eo ny alalana azy. Tokana ihany mantsy eto an-tanàna io mpivarotra io. Raha izany marina. Ary inona ny very tao an-tranonareo? Nisy entana sarobidy very tokoa fa mbola miandry ny tenin'ny inspekteur aloha vao avoaka ny marina. Dia inona izao ny fanapahan-kevitra raha fantatra izay namono ny renao? Aina solony ihany. Ary tsy
tsy maintsy vitako izay satria mafy amiko ny mieritreritra fa tsy mba afaka miaro tena akory ny ary ny vonoiny tamin'ny fomba mamodoza tena fomba ny kanosa sady afetsen-dratsy tsy hamelako hatramin'ny farany na ho aiza ary na iza dia ho vitanao ve? Apetrao aminao ny toerana zaka ny sainao ve? Ary ahoana ny ao anatin'ny fonao raha maheno an'izany hoe reninao na ray niteraka anao ny nisy namony tamin'ny fomba feno abibiana toy izany? Nijalijaly vo afaka ny ainy nefa tsy mba teo akory ianao mba niady ho azy. Aloha tsiko anao hitanao fa na dia nao aza dia misalasala. eny misarotra aloha namaly azy ary ino ahoana zany izany avinao ino no natao mbola tsy haiko mihitsy ny amin'izany mbola andinika misy an'ireto foadranomaso reto aloha mbola ahafahako miaina zao ho hitako eo ihany ny fandaminana avy eo fandao aloha tsika araka isakafo mbamary misy fiaran'izany no ivelana izany dada angam izany anatra ny dia tentenda nitoerako ty tafabolana be izao tokony tsy janona loatra toy izany satria efa misy fiaran'izany natokana manarasany Antsirabe. Bonjour dada, tonga soa rovakeliko misaotra kia bizondry teneno aloha raha nisy anatitra rano amin'ny dosy afatsika mianaka amin'ny resaka. Ny vaovaon'ny orinasantsika aloha no tiako lazaina aminao. Nametra-pialana ny adjoint tao amin'ny orinasa fa hoe ikarakara an'ireny izay efa tena antitra ny toliary efa nampiomana ihany moa izy fa tsy taitra na mesosokevitra taminy aho hoe ndao alaina ny reninao dia tia nikarakaraina saingy tsy nety izy satria any amin'ny tany razana no mety amin'ilay mamany. Efa nanao passation tamin'ny sekretera aloha mandra-pahita solony nefa tena ilaina maika io solony io. Ato anatin'ny telo volana koa dia ifindra hipetraka ny Antsirabe tsika fa izy vity ty orinasy ty sady efa mitady ho fahita tsy vitan'le mpiasa ato mihitsy ny manarina azy mantiantoka lava izany ve? Tena tiako izany mipetraka ny Antsirabe izany ka fa misy sosikevitra kely tiry dada mikasika an'ilay adjoint alefasy hitany dada moa ilay tovolahy efa nresahako any dady iny hoe nampanao kora foana. Ay, le hoe mpianatra tena nahy iny ye maninona mory dada raha mpanaovina test izy raha mety dia raisiny dada mety mihitsy izany ka saingy aleo aloha atao n'ity orinasa ato amban'ireny ity izy no hampanaovina test raha vitany anatin'ny volana ny zavatra hampanaovitra azy dia izy natao adjoint amin'ny orinasa Antsirabe. dia rovina izany izy ny asaiko makaty na dia raha riva ihany aza tsy maninona ka eny ary fa ndeha ho any aloha izany izahay mitondra sofera dia alaivo izy merci dad. Rova miverana vetivety aloha ahoana ty aloha misy vonindalana nentiko anao sika diniko nefa tena sarobidy torojo volamena testiry dada mividiko anao teny an-dalana iny ka niaraka tamin'ity gourmet ety an-tanako ty ary samy misy anarana daholo izy izany ny aho hoe ny vokely ny anao kosa hoe randria kely izany ve tsy mpivady ny tompony reto ry dada tsy haiko aloha fa mora dia mividiko
mbola misy hafa zao sady tsara be dolo fa aleo reto no anaovany voaina indray amin'ny manaraka. Misaotra dada. Tako ny tsara mivozona akanjo aloha fa sao dia misy manao sity mahery a. Aza manahy ianao fa arovako tsara ty e. Na tsy fahalalam-pomba aza mihaino resaka dia inoky eto akaikin'ity varavarankely ity ny resaka toy. Nampiatso an'izay vetivety aloha ribary a mikasika ny stage nataony se tao anatin'ny iray volana izay. Eny tompoko, sady mba tia eny vokany a. Miaky ny zava-bitany a na ny direktera efa niasany amin'ny orinasany Antsirabe aza tsy mahavita ny zavatra vitany se sady tsy mandisy fotoana ihany koa ao amin'ilay fipetratakiko tsara. Zany ve tompoko? Misaotra anao. Ka sao no izy a? Eny tompoko. Eto ihany aloha se ny manao ny zavatra ataony se. Tsy stage tsony zany fa tena asa mihitsy. Ka ao anatin'ny 2 volana nanaovany sean'izany eto. Vita izay a dia hifindra tanteraka ny Antsirabe izay. Ary miaraka aminay ihany se. Tsy azo miaraka ilay fandraisan-drova nefa fa anokatra orinasa iray ao Antsirabe ihany ka se notendreko taly tantana azy io. Misaotra indrindra tompoko amin'ny fahatokisana. Ohatra ny efa nahita ny goromety eny amin'ny tanany Ngaranjava iny a. Izy koa moa manetsika tanana be rehefa miresaka dia tsy voadiniko tsara. Fa tsy mety amin'ny sery izy ny tovaliana be se. Tena tsy naposiko ilay resaka tompoko. Tena diso faly loatra aza. Matoky ianao fa ataoko tsara ny asa izay omenao endraketako. Eny ary matoky ase a dao aloha tsika hifandray tanana ary ho mariky ny fiaraha-miasa e. Eny tompoko, mirary soa ny fiarahantsika. Rantro hitako tsara amin'izay ilay goromety. Tena narany dady io misoratra amin'io. Randry kely. Mahazo mandeha se ataovy tsara ny asa a. Ampiasana aloha dia olon'Andriamanitra. Malasa ny saiko nefa dia ilay tenin'ny inspektera hoe olona tena manan-katao vao manana an'ireny porte-clés ireny satria hoy izy misy vatosoa ao anatiny. Ary tena lafo vidy dia lafo vidy tokoa. Dia ahoana nefa nahatonga ny goromety ny dady eny an-tanany. Mividiny tany amin'ilay mpamonolona ve sa ahoana ny fomba nananany azy. Izy ve nefa dia havita an'ireny habibiny ireny. Andeo ho an'ny inspektera hoe milaza aso vaovao zao aminy. Fahafatesana ampara nosoratany Benjamin nitokisain'ny tsiky fihinana fifi maina randomanana nofy Christophe-Raviarmanana Somamirina ny nanome aina amin'ny tantara nandray feo sy nandringa radovinity mamiasina.